Bonjour à tous. Chacun de nous, nous sommes présents ici dans ce moment de grâce. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Et bonjour à nous tous qui sommes dans la présence de Dieu. Et bonjour aussi à la sœur Claudine qui nous visite aujourd'hui. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Mais ce qui est joyeux, c'est que le Seigneur envoie sa parole tous les jours. J'ai cherché le Seigneur. J'ai demandé quelle est la parole. Parce que, frères et sœurs, on ne va pas transmettre une connaissance. Mais la parole de Dieu doit devenir une vie pour nous, être une vie pour nous. Et lorsque j'ai cherché le Seigneur, et le Seigneur m'a conduit dans le livre de Timothée, qui est une confirmation chaque jour. Parce que le Seigneur veut être assuré. Que nous vivons réellement l'évangile. Nous ne devons pas être des chrétiens en apparence ou superficiels. Mais jusqu'où est l'impact de la parole de Dieu dans nos vies? Mais comme si c'est rare aujourd'hui de trouver une personne qui obéit à la parole de Dieu dans la vérité. Ce n'est pas par l'homme. Ce n'est pas pour être vu par l'homme. Mais c'est l'état d'esprit à l'intérieur que le Seigneur travaille dans un homme à l'intérieur, afin que cette personne puisse vivre une foi authentique, une foi véritable. Et c'est à cela que l'apôtre Paul exhorte Timothée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est triste, nous pouvons voir deux qualités de foi. Et c'est triste. Aujourd'hui, nous pouvons voir deux qualités de foi. Et nous pouvons voir une image de piété. Qui est vraiment triste, frères et sœurs. Là où Paul a averti Timothée. Mais parfois même nous ici au sein de l'église en ce moment, ou même pour ceux qui nous suivent en ligne, nous avons une piété, mais il n'y a pas une vie conformément à cette piété. Et c'est à cela que nous avons besoin d'être vigilants à cette époque. Afin que je ne dis pas qu'il faut être dans la perfection. Mais de vivre une foi véritable, une foi authentique. Amen. Amen. Tout ce que nous avons reçu, et nous allons la vivre.
Mais ce qui est triste, frères et sœurs, il y a beaucoup qui sont au sein de l'église, qui viennent à l'église. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils prennent au contrôle leur vie. Et donc, est-ce que l'évangile n'a pas de force? Est-ce que c'est l'évangile qui est faible? Ou bien c'est nous, ou bien nous endurcissons nos cœurs. Et allons faire attention, frères et sœurs. Amen. Amen. Nous avons besoin de vivre une véritable vie chrétienne. Allons lire dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 1er. Ny anaran'i Jesosy fa aoko fantatrareo izao fa ny aparany ihany dia isy andro mahaory ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora isy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kriana, bieboebo, tia fafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Dia ny 5, manana ny endrika ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany ny heriny. Dia ahoana hozy izy Paoly apôstôly? Ireny koa dia alaviro. Voici ce que dit la parole de Dieu au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Et qu'est-ce que Paul a dit? Mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul a dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ne suis pas ces hommes-là. Mais parfois, frères et sœurs, le courant de la religion en ce moment, cela conduit les hommes dans cet état d'esprit. Et c'est un vrai danger ce que l'apôtre Paul nous dit. Il a dit au verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. L'évangile n'a pas sa force. Il y a plusieurs chrétiens comme cela en ce moment, frères et sœurs. Et si nous remarquons même ici à Madagascar, on dit du mal de l'évangile. La haine contre l'église augmente, la haine des hommes contre l'église. Parce qu'il n'y a aucune vie qui est générée dans cette personne. Mais la majorité des personnes ont l'apparence de la piété. Allons dire que cela concerne les faux docteurs, les faux prophètes. Mais la tendance au sein de l'église, frères et sœurs, cela conduit vers la dégradation. Amen. Amen. Mais nous avons besoin de faire attention, frères et sœurs. En ces derniers jours, allons faire attention.
vesarany fahotana entin'ny filana maro mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Éloigne-toi de ces hommes-là. Au verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Tsy mety tody amin'ny fahalalana ny marina izy ireo. Ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ary tahaka ny nanoeran'ny Jana sy Jambra Mosesy no anoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Sady tsy manam-pinoana marina eo amin'ny 15 tapany farany tahaka ny Jana sy Jambra amin'ny Mosesy no anoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Tsy manam-pinoana marina ireo olona ireo ry raha lasanabavy. Ces personnes-là n'ont pas une vraie foi, frères et sœurs. Ary zay mila hitandremantsika fiangonana saotsika dia lasa mikorina makany amin'izany ihany koa. Et c'est là où l'Église doit être vigilante au risque que nous suivons aussi ce courant. Satria raha vao tsy miambina isika, Parce que si nous ne faisons pas attention, nous ne veillons pas. si nous ne veillons pas, merci, Dia isy fiemorana ihany koa, isy fiemorana makany amin'izany toe-panazany ihany koa. nous allons rétrograder, aller vers cet état d'esprit. Kanefa tsy androso intsony izy andinin'ny fasivy fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa, tahaka ny an'i Jambra sy Jana. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces deux hommes. Dia jereny lazain'ny Paoly amin'izay amin'ny Timoty. Ary tia ny lohahevitry ny tenin'Andriamanitra androany fa ianao kosa andinin'ny fafolo dia efa nanaraka tsara ny fampianarako. Et regardez ce que Paul a dit, et c'est le sujet du message d'aujourd'hui. Paul a dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ianao kosa ozy izy dia efa nanaraka tsara ny fampianarako ianao. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehana, ny fahoriana izay nanjoa tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako ary ny tompona afaka tamin'izany rehetra izany. Ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Andininy faharoambin'ny folo, eny izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Io zany raha lasianabavo modèle napetraka Paoly apôstôly ho an'ny Timoty. Et frères et sœurs, voici le modèle que l'apôtre Paul a montré à Timothée. Io ilay karazam-pinoana anankiray izay manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Et voici cette qualité de foi qui a cette piété Izay mila alavirintsika zany ozy izy Paoly apôstôly, amen. où nous avons besoin de nous éloigner selon Paul. Mila alavirintsika zany, mila alavirintsika ny olona tahaka an'izany. Nous avons besoin de nous éloigner de ces hommes, Paul a dit. Aoksika tsosika no voasariky ny olona izay makany amin'ny fiemorana. Et que nous ne soyons pas influencés pour aller pour reculer. Raha latsiory ara ve miembotra ohatra zany. Le frère Thury va rétrograder, reculer. Sy ny ao ary efa ohatr'izao dia ianao ve hiembotra. Voici, il y a tout ce qui se passe et toi tu vas reculer. Fa ianao izy efa nanaraka tsara ny fampianarako, amen. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement. Efa nahita ny tenanay ho modèle ianao izy Paoly apôstôly. Tu as vu le vrai modèle, a dit Paul, Tamin'ny alalanay, à travers nous. amen. Amen. Efa nanaraka tsara ny fampianarako ianao. Tu as suivi de près mon enseignement. Io hoe nanaraka tsara io amin'ny dika teny fototra izy io dia hoy izy hoe nanaraka patokiana. Et le fait de dire de suivre de près, cela signifie que
il a suivi dans la fidélité. Amen. Amen. Firifiry ny olona ankehitriny no manana an'izay andao atao hoe faharetana patokina izay a. Il y a combien aujourd'hui où on peut trouver des personnes qui ont cette fidélité? Fa ianao sisy te nanaraka tsara ny fampianarako. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Nanaraka dinio tsara zay a averenao ao am-ponao mihitsy hoe nanaraka tsara ny fampianarako. Regardez bien et répète dans ton cœur, tu as suivi de près mon enseignement. Nanaraka patokina ny fampianarako ianao. Tu as suivi dans la fidélité mon De raha enseignement. nanaraka patokina ny fampianarako ianao a, Et si tu as suivi dans la fidélité à mon de misy enseignement, fiainana manaraka avy eo. alors il y a une vie derrière cela. Raha misy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra ao anatsika, S'il y a une obéissance à la parole de Dieu en raha nous, misy fakatoavana ny patokina amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatsika, s'il y a une obéissance dans la fidélité à la parole de Dieu en nous, de ahoana de misy fiainana manaraka an'izay avy eo. alors il y a une vie qui en découle derrière Raha cela. nanaraka tsara ny fampianarako ianao sisy a, de nanaraka tsara ny fitondratenako ihany koa. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement et ma conduite. Amen. Amen. Nanaraka ny fisainako ianao, Mes projets, nanaraka ny finoko ianao, tu as suivi ma foi, nanaraka ny fandeferako ianao, tu as suivi ma douceur, nanaraka ny fitiavako ianao, tu as suivi mon amour, nanaraka ny faharetako ianao. tu as suivi ma constance. Manolotra témoignage ho an'ny Timothée Paul eto raha lasy anabavy. Ici, Paul témoigne à Timothée, Fa ny vokatry ny fakatoavana n'iny fampianarana, mais le fruit de l'obéissance à l'enseignement, ny vokatra ateraky ny fianonany famarinana, le fruit, lorsque nous écoutons la vérité, de misy fitondratena ao, il y a une conduite derrière, misy finoana ao. Amen. il y a une foi aussi, Misy fandeferana, misy fitiavana, misy faharetana ao. il y a une douceur, il y a l'amour, il y a une constance. Ireo ny antsoina hoe toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Et c'est à cela qui est la piété. Amen. Amen. Satria ny fampianarana tsy afaka misaraka amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Parce que l'enseignement ne peut pas être séparé de la piété. Raha makatora tena mandeha amin'ny famarinana marina tsika, Si nous marchons réellement dans la vérité, ny fiainantsika tokony mifanaraka amin'ny fampianarana izay nyrenesitsika. notre vie doit être conformément à l'enseignement que nous recevons. Zay no apolisi amin'ny Paoly ny fiangonana rehetrarehetra ao anatin'ny epistiliny. Et c'est à cela que Paul exhorte à toutes les églises dans ses épîtres. Fampianarana, L'enseignement, famarinana, la vérité, dia tokony mitondra fiainana izany. cela doit conduire à une vie. Amen. Amen. Fa mahonena raha lasy anabavy tena lany andro isika. Mais ce qui est triste, frères et sœurs, nous perdons notre temps. Raha ohatra ka tonga ihany isika miaino ny tenin'Andriamanitra, Si nous venons et nous écoutons la parole de Dieu, vao vita ny fitoam-bavaka, lorsque la réunion est terminée, alaitsika indray ny sakositsika miaraka amin'ny fiainantsika teo aloha rehetra, nous prenons notre sacoche avec notre vie d'avant, dia tsy miteny ny fiainantsika. alors notre vie ne parle pas d'elle-même. Fa zay mahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe fa ianao nanaraka tsara ny fampianarako ianao. Mais c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, tu as suivi de près mon enseignement. Aoka ianao tsy tahaka an'ireo olona zay naniny manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra, Que tu ne sois pas semblable à ceux qui ont une apparence de piété. izay lazain'ny Paoly apôstôly eo amin'ny andininy fahavalo izy hoe tsy manam-pinoana mariny ireo izy. Lorsque Paul a dit, ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Tsy manam-pinoana mariny ireo. Ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Firifiry raha lasy anabavy ny kristianina ankehitriny. Il y a combien, frères et sœurs, des chrétiens Ary en ce jour? misy andiniantsika teny zany na ho antsika izay manaraka mivantana ihany koa aza. Et cela nous emmène à nous examiner, même pour nous vous qui suivez. Qui nous suivons. Move isika any amin'ilay lafiny anankiray a izay ao anatin'ireo karazan'olona manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra fotsiny. Est-ce que nous faisons partie de ceux qui ont l'apparence de la piété, tout simplement? Sa isan'izay manaraka tsara ny fampianarana izy. Ou bien ceux qui suivent de près l'enseignement, Manaraka tsara ny fampianarana. qui suivent de près l'enseignement, Izay misy vokatra eo a, où il y a des fruits, dia fiainana Une vie. fanaraka amin'ny fampianarana. une Amen. vie conformément à l'enseignement. Zay ny tena tiako tsindriana amintsika ankehitriny. Et c'est à cela que j'aimerais appuyer aujourd'hui. Tena ny teny mafy tao anatin'ny foko zany raha lasy anabavy. Cela a tellement parlé dans mon cœur. Fiainana ateraky ny fampianarana zay renesitsika. Une vie engendrée par l'enseignement que nous entendons.
manaraka tsara ny fampianarana ozy izy Paoly apôstôly tamin'ny Timothée. Et Paul a dit à Timothée, suivre de près mon enseignement. Dia tokony tsy ho isan'ireo olona izay mihaino fotsiny ianao a. Donc tu ne dois pas être un simple auditeur tahaka ny sasany a, comme les autres, fa rehefa avy eo a ny fiainany a mais après leur vie, dia raisiny an-tanana ihany. mais après ils contrôlent leur vie. Fa aoka tena hisy fiantraikany a eo amin'ny fiainantsika andavanandro a. Mais qu'il y ait un impact réel dans notre vie quotidienne, Ny teny izay nyrenesitsika. la parole que nous entendons. Miresaka an'izany a ohatran'ny hoe miresaka zavatra lavitra be. Et lorsque je parle de cela, on dirait que je parle d'un sujet très éloigné, Ara-panahy be. très spirituel. Fa jereo ny fiainantsika. Mais allons regarder à notre vie. Moa ve tena manaraka patokina marina tokoa isika. Est-ce que nous suivons réellement dans la fidélité? Makatoa marina ve isika. Est-ce que nous obéissons réellement? Sa vao vita ny fitaombavaka Ou bien lorsque la réunion est terminée, dia raisika ny tanana indray ny fiainantsika. nous contrôlons notre vie. Hoe vakitsika ny Filipiana toko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo. Allons lire dans Philippiens chapitre 3 verset 17. Filipiana toko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo. Ry rahalahy a, aoka samy anahaka ianareo. Aoka samy anahaka ianareo a, ka dinio a izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Satria nahoana ozy izy, satria maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny a, fa fahavalony azy fijalian'i Kristy ireny a, fahaverezana no iafarany ny kibo no andriamaniny sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte, etc., etc. Aoka isika ozy izy Paoly apôstôly a, tena iaina fiainana maha-kristianina, dinio ny fiainanay ozy izy. Il a dit, soyez tous mes imitateurs, que nous vivons réellement une vie chrétienne. Ary Paoly raha milaza an'io ry rahalahy sy anabavy a, Et Paul, s'il a dit ça, frères dia et mbola sœurs, miverina any amin'ny Timothée any izy ianao dia nanaraka patokina ny fampianarana. il revient encore à Timothée en disant, tu as suivi de près Oui. mon enseignement. Tokony misy fiainana manaraka an'izany. Il devrait avoir une vie. Aiza ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Où est l'apparence de la piété? Aiza ny vokatry ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Où est le fruit de la piété dans ta vie? Fa maro izy maro ireo olona izay manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra, maro no mandeha fa lazaiko aminareo am-pitomaniana fa lasa fahavalony azy fijaliana azy izy ireo. Car il y en a plusieurs qui ont l'apparence de la piété et qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Fa ianareo kosa ozy izy dinio izahay izay marika ho anareo, izay modèle ho anareo zany. Mais portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Dinio ny finoanay ozy izy Paoly apôstôly. Regardez notre foi, Dinio ny fitondrantenanay. regardez notre conduite, Dinio ny faharetanay. regardez notre constance. Izay tsy tao anatin'ireto olona sasany ireto zany. Où ce n'était pas dans ces hommes-là. Zay raha lasy anabavy ny tena tian'ny tompo a, tena ialan'ny fiangonana ankehitriny. Et c'est à cela que le Seigneur veut que l'Église abandonne. Satria maro loatra ny olona raha lasy anabavy lasa mora mandeha amin'ny fomba mpivavahana ny olona ankehitriny. Parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui marchent dans la religion. Ho avy ny tompo. Le Seigneur va revenir. Amen. Amen. Thessaloniana voalohany toko voalohany. 1 Thessaloniciens chapitre 1er.
Ny andininy fahadimy. Au verset 5. Ao nareo a. Vous êtes là? Fa ny filazantsara anay a tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany. Jereo tsara a. Filazantsara anay dia tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany. Eo ny fahalalana, eo ny fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Il y a la connaissance, il y a l'enseignement. Eo ny fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra zavatra anankiray zany. Donc, le fait d'entendre la parole de Dieu en est une chose. Fa inona ny fiantraikan'iny eo amin'ny fiainantsika rehefa avy eo. Mais quel est l'impact de cela dans notre vie plus tard? Dia zao ny toy ihany, fa tamin'ny heriko sy ny fanahy masina ary ny fatokiana be araka ny ahafantaranareo izay toetra ny fitondrantenanay. Amen. Et voici la suite. Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Araka ny ahafantaranareo a izay toetra ny fitondrantenay. Car vous n'ignorez pas, pour nous, nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Yes. Ndao ventsika ny andininy fahadimy. Fa ny filazantsara anay dia tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany a, fa tamin'ny heriko sy ny fanahy masina ary ny fatokiana be. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Amen. Amen. Araka ny ahafantaranareo izay toetra ny fitondrantenay a teo aminareo noho ny aminareo. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Jereo tsara, fantatrareo, hitanareo, nous sommes montrés. Et nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. ainsi parmi vous à cause de vous. Hitanareo ny fiainanay. Amen. Vous avez vu notre vie, Hitanareo ny fitondrantenanay. vous avez vu notre conduite. Teo aminareo noho ny aminareo. Ary ianareo efa nanahaka anay a sy ny tompo. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Amen. Amen. Jerenareo tsara zany ny famporisian'ny Paoly apôstôly ny fiangonana mba hanahafany azy, mba hanarandon'izy ireo azy ampatokiana. Regardez bien l'exhortation de l'apôtre Paul à l'église afin qu'il puisse vraiment vivre. Andininy fahenina, ianareo izy a efa nanahaka anay sy ny tompo. Au verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Satria nandray ny teny a tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanamasina. En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Mbola zavatra anankiray hafa koa zany a, tamin'ny fahoriana be fa nefa faly ihany no fanamasina. Amen. Donc beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Dia inona amin'izay vokatry ny finoan'izy ireo, inona amin'izay vokatry ny fandrenesan'izy ireo ilay teny lehilahy lazainy teo amin'ny andininy fahadimy. Et donc quel est le fruit lorsqu'ils ont reçu la parole, ce qui est écrit au verset 5? Hoy izy eo amin'ny andininy fahafito ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Au verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caïe. Et donc il y a une vie, frères et sœurs. Il y a une vie. Parfois, on ne voit pas cela au sein de l'église. Mais les gens qui marchent dans la religion, ils sortent là et ils enlèvent cette religion. Et leur chair est exposée. Paul a dit dans Philippiens, je vous le dis, en pleurant parce que c'est triste. Parce qu'il y en a plusieurs, frères et sœurs, l'avènement du Seigneur est proche. Nous avons besoin de nous débarrasser de ce vêtement.
dia hozy izy eo amin'ny andininy fafito tonga fianarana ho an'ny mino rehetra ianareo. Et au verset 7, il a dit en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants. Lasa ohatra lay tahaka ho an'ny mino zany. Amen na. Cela signifie que nous sommes des modèles pour les autres. Za raha lasianabavy Moi, frères et sœurs, zany kikikako isan'andro. c'est mon cri de tous les jours. Efa rojotika ny ivelany a L'extérieur est tellement dépouillé, fa aleoko misy ny fiainan'ny tompony mivoaka. mais je préfère que la vie du Seigneur soit manifestée. Zany ny toe-panatadiavin'ny tompo amin'ny fiangonana ankehitriny a. Et c'est l'état d'esprit que le Seigneur cherche dans l'Église. Dia jerenareo ny andinin'ny fahavalo mafy any le teny a, matanjaka ihany ty teny ty a. Et regardez au verset 8, c'est tellement puissant. Hozy izy hoe fa avy taminareo nanenony ny tenin'ny tompo, nanakoako avy aminareo zany ny tenin'ny tompo. Amen na. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous. Amen na. Amen. Jere a andinin'ny fadimy fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany. Au verset 5, il est écrit: notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Tsy tamin'ny teny ihany. Non pas en parole seulement. Hozy izy Paoly apôstôly enao nanaraka tsara ny fampianarako. Paul a dit: tu as suivi de près mon enseignement. Dia manahoana ny fiainana ao ambadika izay fanarahanao tsara ny fampianarako izay. Et alors comment est la vie derrière cela lorsque tu suis de près mon enseignement? Hozy izy ndray Paoly eto amin'ny atao fiangonana Thessalonika hoe ianareo hozy izy dia nanaraka ny filazantsaranay. Paul a dit à l'église, aux Thessaloniques: vous avez suivi notre évangile. Dia nanakoako tamin'ny alalan'izy ireo ny tenin'ny tompo. Amen. Et la parole du Seigneur a retenti de chez eux. Amen. Dire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Raha lasianabavy, Frères et sœurs, mino fa faniritsika izany. j'espère que c'est notre désir Mialohan'ny fiavian'ny tompo avant l'avènement du Seigneur, mba inona filazany azy amin'ny teny malagasy ato, mba aneno amin'ny alalantsika ny tenin'ny tompo. Amen. pour que la parole du Seigneur retentit en nous. Amen. Amen. Amin'ny alalantsika À travers nous, mahita antsika ny olona, mahita antsika manodidina, notre voisin, notre entourage nous voit. mahita ny fijorona vavolombelontsika ny manodidina, Notre entourage voit notre témoignage dia mahita fiainana izy ireo. et ils verront une vie. Mahita antsika ny any am-piasana, Au travail, ils nous verront. dia mahita ny Kristy izy ireo. Ils verront Christ. Amen. Amen. No akitsika ihany andin'ny fahavalo. Fa avy taminareo no nanenony ny tenin'ny tompo a, tsy tany Makedonia sy Akaia ihany, fa teny tontolo eny no nielezany laza ny finoanareo an'Andriamanitra. Alléluia. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Raha lasianabavy ny fanarahana tsara ny tenin'Andriamanitra Frères et sœurs, l'obéissance à la parole de Dieu, dia tokony hiteraka fiainana ho atsika. cela doit engendrer une vie en nous. Amen. Amen. Tondra fiainana ho atsika. Cela doit porter une vie. Fa ankehitriny a betsaka ny kristianina Parce que en ces jours, il y a plusieurs chrétiens izay mampalahelo fa tsy tonga témoignage ny fiainan'ny fiangonana akapobeany mihitsy ankehitriny a. où l'église n'est pas un témoignage, et c'est triste en Ho général. an'ny firenena sasany aza Même pour les autres nations, dia akatona ny fiangonana, on ferme l'église satria mahita fahavetavetantsika eo anivon'ny fiangonana ankehitriny. parce qu'on voit des débauches, de la perversion au sein de l'église. Tsy mahita tena toe-panaraka an'Andriamanitra avy amin'ny olon'Andriamanitra. On ne voit pas cette piété de la part des hommes de Dieu. Tsy manakoako amin'ny alalan'ny vahoakan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu ne retentit pas au peuple de Dieu, à travers le peuple de Dieu. mahonena raha Et c'est triste, lasianabavy. frères et sœurs. Zay mazava-dehibe no
tokony hitoerantsika anatin'ny fampianarana tsy misy kilema. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important que nous demeurions dans la sainte Zay doctrine. nahatonga amin'ny Paoly apôstôly nyresaka tamin'ny Timothée hoe ny fampianarana tsy misy kilema zay narahanao tsara. C'est pour cela que Paul a parlé à Timothée de la sainte doctrine que tu as suivie de près. Amen. Amen. Azany ihany koa mila rahantsika fiangonana ankehitriny. Et c'est à cela que nous avons besoin de suivre de près aussi, nous, l'Église, en ces derniers temps. Petera voalohany a 1 Pierre, toko voalohany 1 Pierre chapitre 1er. teny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Au verset 13. Ao anareo a Vous êtes là? koa amin'izany a sikiny ny sainareo dia mahonona tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo a amin'ny isehon'i Jesosy Kristy. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny. Amen na. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, Tamin'ny tsy fahalalànareo quand vous étiez dans l'ignorance. fa araka ny fahamasina n'ilay niantso anareo dia aoka ho masina koa ianareo amin'inona amin'ny fitondran-tena rehetra. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ho masina satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria manino masina ao. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Zany hoe teo hoe Paoly apôstôly nampahatsiaro zao ndray Petera mampahatsiaro atsika Donc l'apôtre Paul a rappelé ici, l'apôtre Pierre rappelle aussi fa ny zanak'Andriamanitra raha lasa anabavy a que les enfants de Dieu, frères et sœurs, tsy mandray ny entany tany amin'ny fahiny intsony a ils ne prennent plus leurs affaires autrefois ka entiny aty amin'ny fiovapony. et qu'ils vont ramener cela dans leur conversion. Zay mahatonga azy milaza hoe tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny ozy C'est izy. pour cela qu'il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, Tamin'ny tsy fahalalanareo. quand vous étiez dans l'ignorance. Mampalahelo raha lasa anabavy a fa be dia be ny kristianina ankehitriny a. C'est triste, frères et sœurs, mais il y a plusieurs chrétiens en ces jours. Isandrairay mampandiny tena mihitsy aza hoe Et ou même cela nous conduit à nous examiner. mampandiny tena hoe tena nisy fiovapo marina ve nitranga tao amin'ny naralana anankiray na anabavy anankiray. Est-ce qu'il y a eu une réelle conversion chez un frère ou une sœur? Fa ny atao hoe fiovapo raha lasa anabavy raha nitodika tarehy ianao fahiny a Mais le fait, la conversion, frères et sœurs, si tu t'es tourné de ce côté autrefois, dia rehefa miova fo ianao dia mitodika aty ianao. et quand Amen. tu es converti, tu tournes dans cette direction. Tsy hoe lavrary ianao tsy hoe tanteraka ianao akory Ce n'est pas que tu es parfait ou parfaite, fa nisy fiovapo tao raha lasa mais il y anabavy. a une transformation de cœur à l'intérieur, Fa frères ny et sœurs. kristianina ankehitriny a dia ohatrany hoe mampiasa ampio ara-pefy a Mais les chrétiens aujourd'hui, comme s'ils utilisent ny fahafahana ils utilisent mal leur liberté, mampiasa ny fahafahan'izy ireo entin'izy ireo lasa n'inona anotana indraindray. ils utilisent leur liberté pour pécher. Fa raha lasa anabavy Mes frères et sœurs, aza mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo fa araka ny famasinan'ilay niantso anareo dia aoka masina koa ianareo. ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amin'ny fitondran-tenanareo rehetra. Amen. Dans toute votre conduite. Avereny teneny eo akaikinao amin'ny Dis à ton fitondran-tenanao rehetra Dans hoe toute ta conduite. inona ny tsy akasitrahan'ny tompo misy a Qu'est-ce que le Seigneur n'approuve pas? misy olona efa fantany tsara mihitsy fa tsy akasitrahan'ny tompo izy ao anatin'ity zavatra anankiray ity. Il y a des gens, ils savent pertinemment que le Seigneur n'approuve pas là où ce qu'il fait. Ary io zavatra hoe efa namatotra azy fony izy tsy niova fo. Et cela-là, enchaîné lorsqu'il n'était pas encore né de nouveau. Dia ankehitriny a Converti. mbola lalaloviny ihany le safosafony akitiako kely aloha. Mais aujourd'hui, Tsy maninona kay. il joue à cela, il touche un peu, il dit non, c'est ok. Fa raha lasa anabavy Mes frères et ny sœurs, fiovapo raha tarisika dia makary.
Si nous sommes nés de nouveau, si nous étions là-bas, nous allons dans cette direction. Ara possible ary tsika hoe mety ho lavo azy e. Mais même si possiblement nous chutons, Fa efa nomen'Andriamanitra atsika ihany koa ny lalan'ny fibebahana. mais Dieu nous a donné aussi le chemin de la repentance. Raha lavo isika, Si nous chutons, si andao atao hoe voafatitra ny zavatra anankiray isika. allons dire que nous sommes enchaînés d'une chose. Niova fo isika, Nous sommes convertis, nandeha teny 10 taona, 20 taona, 10 ans, 20 ans passés, dia nisy mety hoe tsika ao anatin'ny nofo dia lavo azy isika. alors comme nous sommes dans la chair, alors nous tombons, nous faillissons, nous chutons, Eo ny fibebahana, mais il y a la repentance, eo ny fanenenana, il y a la reconnaissance, fanenenana ny amin'ny ota, où nous regrettons dans notre péché, le regret, il y a le regret, dia mibebaka isika, et nous repentons. dia tafita teboka anankiray tany amin'ny lasany ireny na lavo atsika iny. Et alors, là où nous avons chuté n'est qu'un point dans notre passé. Amen Une na? étape dans notre passé, amen. Mba tsy hainantsika ao anatin'iny, ao anatin'ny fitondratena maloto mandrakariva. Que nous ne puissions pas vivre dans une mauvaise conduite, une conduite mauvaise. Taovaka itsika Efesianina toko 4:4-20. Éphésiens chapitre 4. Jerenareo ny anazavan'ny Paoly apôstôly azy mazava tsara raha mbola tsy mazava amintsika Allons voir lorsque ny andininy Paul- rehetra teo a. Efesianina toko 4 et Éphésiens chapitre 4, andininy 4:20. au verset 24. Ny anany soratako tamin'ny stylo mihitsy. Moi, j'ai écrit avec un stylo. Ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao a izay noforonina araka an'Andriamanitra. Jerenareo a, toetra vaovao a foronina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Izay le momba ny fahamarinana dia manino izy izy izay ateraky ny fahamarinana. Et par rapport à la sainteté, une sainteté que produit la vérité. Ny soratako stylo mihitsy ny ato anatin'ny baiboloko satria tsy mazava amiko ohatrany hoe formel be ohatrany hoe soutenu loatra le hoe momba ny fahamarinana. Et j'ai même marqué dans un stylo dans ma Bible parce que comme si le fait que produit la vérité, c'est très formel pour moi. Ny teny frantsay malaza azy hoe que produit la vérité ozy Mais izy. dans la version française qui est écrit que produit la vérité, Izay ateraky ny fahamarinana. que produit la vérité. Inona ny ateraky ny fahamarinana? Misy fahitsiana sy fahamasinana ao. Et Amen. qu'est-ce que produit la vérité? Il y a une justice et une sainteté. Ny fiainotsika ny fahamarinana dia tokony an'inona hiteraka fahitsiana sy fahamasinana amin'ny alalantsika. Lorsque nous écoutons la vérité, cela doit engendrer une justice et une sainteté dans notre vie. Amen. Amen. Aiza ny fandehanantsika amin'ny fahitsiana, aiza ny fandehanantsika amin'ny fahamasinana. Où est notre marche dans la justice et dans la sainteté? Misy zavatra atolotra ho an'ny loantsika Il y a des choses qui se présentent à nous. dia miteny isika hoe tompo mety tsy araka ny sitraponao ty zavatra ty Et a. on se dit, Seigneur, c'est peut-être pas conformément à ta volonté. Za efa nanaraka tsara ny fampianaranao, Moi, j'ai suivi de près ton enseignement. za efa nakatony fampianaranao. J'ai obéi à ton enseignement. Inona ny aterak'izay atao anatiko? Et qu'est-ce que cela engendre en moi? Tompo tsy araka ny sitraponao. Seigneur, ce n'est pas selon ta volonté. Misy fahitsiana sy fahamasinana teraky ny fahamarinana. Amen. Une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Fa indraindray tsy tazany fiangonana ny zavatra ohatr'izany. Mais parfois, l'Église ne voit pas cela. Ny olona lasa mihaino nofony. Les hommes écoutent leur chair. Azany tena mahatonga tena mampirisika atsika hoe mihaino mandrakariva tenin'Andriamanitra. Et c'est à cela que je vous exhorte, écoutez la parole de Dieu tous les jours. Tena atsoboy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny fisainanao rehetra. Que toute ta pensée soit plongée dans la parole de Dieu. Fa raha vao tsy miroboka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika raha lasa anabavy a, Parce que si nous ne plongeons pas nos regards dans la parole de Dieu, dia ny saitsika no mitondra atsika. en ce moment-là,
c'est notre pensée qui nous conduit. Ny fahalalantsika sy ny zavatra ny ratovintsika no mitondra atsika. C'est notre connaissance et notre expérience qui nous conduit. Vahoakantsika ho mpakatony ny fahamarinan'Andriamanitra. Mais que nous obéissons à la vérité de la Amen. parole de Dieu. Vakitsika faran'ilay andin'ny faefatra amby roapolo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy amin'ny famasinana ateraky ny fahamarinana. Nous allons lire une dernière fois le verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Zao tsika hiverina any amin'ny Timothée fahatelo Allons revenir dans 1 Timothée, Timothée faharoa toko fahatelo 2 Timothée chapitre 3, pardon. andin'ny fahatelo ambin'ny folo. Au verset 13. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloky zany hoe ireo tsy izy dia androsy aratsy kokoa sady mamitaka no fitahana. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatao izay nampianatra anao izany. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Fahatra ny fony zaza ianao dia efa nalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena ho amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Izay soratra rehetra nomentsindrin'Andriamanitra dia mahasoa fampianarana ho fandraisan-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Ianao izy efa tamin'ny fony anao voakely dia efa nalala ny tenin'Andriamanitra ianao. Toi, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Efa nampianarina ny tenin'Andriamanitra ianao. Tu as été enseigné par la parole de Dieu. Nafantatra ny soratra masina ianao. Tu as connu l'écriture. Ary nampahendry anao zany mitondra anao amin'izao fitondran-tena izao zany. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Mitondra anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Jesosy zany. Et rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Aoka tsy afonao zany. Aoka tsy voasarika ihany koa ianao. Mais que tu ne sois pas influencé. Amen. Amen. Fa ahoana ozy izy eo amin'ny andininy enina ambin'ny folo fa izay soratra rehetra nomentsindrin'Andriamanitra dia mahasoa fampianarana fandraisan-dahatra fanitsiana izay diso fitaizana amin'ny fahamarinana. Mais au verset 16, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mba hitaizantsika zany. Pour nous instruire, pour nous... Amen. Dia raha mitaizantsika ny soratra masina dia maninona mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, mba hisy vokatra zany ao anatin'ny olon'Andriamanitra. Et si l'écriture nous instruit, c'est pour que l'homme de Dieu soit accompli et qu'il y ait un fruit qu'on voit à l'homme de Dieu. Ka ho vonina ho amin'ny asa tsara, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Et propre à toute bonne œuvre. Ho vonina amin'ny asa tsara rehetra. Propre à toute bonne œuvre. Vonina ho amin'ny asa tsara rehetra ve isika? Est-ce que nous sommes prêts et propres à toute bonne œuvre? Narety tenin'Andriamanitra isika androany. Nous avons entendu la parole de Dieu aujourd'hui. Vonina ve isika Est-ce que nous sommes prêts ho amin'ny asa tsara rehetra? à toute bonne œuvre, Ho amin'ny fitondran-tena tsara rehetra? à toute bonne conduite, Ho an'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra zato isan-jato? à une totale obéissance à la parole de Dieu à 100%? Amen. Amen. Rahalahy sy anabavy. Frères et sœurs, Ohatrany hoe mora kely zany tenin'Andriamanitra zany comme si la parole de Dieu est simple, fa eo anaty amin'ny fakapanatsika raha-pitso sy ny raha fakapitso. mais face à la tentation demain et après-demain, Eo anaty amin'ny nofotsika isika raha-pitso sy raha fakapitso. face à notre chair,
demain et après-demain, eo anatrehan'ny fakam-panaharabolitsika rahapitso sy raha fakapitso face à la tentation par rapport à l'argent, ho vonina amin'ny asa tsara rehetra ve isika est-ce que nous sommes prêts à toute bonne œuvre? ho an'ny tanora Pour les jeunes, me mafy ny fakam-panahy ankehitriny les tentations deviennent tellement fortes en ces jours. fa fahasoavan'andriamanitra no afaka mitahiry atsika Mais c'est la grâce du Seigneur qui peut nous tenir fermes. andaontsika tena hifikitra amin'ny tenin'andriamanitra Allons tenir ferme à la parole de Dieu, tena azomontsika mafy tahaka ny nampatsiva amin'ny paoly apôstôly any timote eto a garder, comme l'apôtre Paul a rappelé à Timothée, ozy izy hoe efa naharain'ny soratra masina hatry ny fony voakely ianao il a dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. amen Amen. firy taona zay tsika nare tenin'andriamanitra Et ça fait combien d'années que nous avons entendu les saintes lettres? aiza ho aiza ny fankatoavantsika an'izany Mais où est notre obéissance à cela, à la parole de Dieu? amen Amen. izay fotsiny ny fon'ny tompo antsika androany a Alors c'est le cœur du Seigneur pour nous aujourd'hui. tsy hoe tsotra le izy a ohatrany hoe tsotra mantsy Comme si cette parole est simple, fa tahaka fiainana tolotra avy amintsika izany mais cela demande une vie donnée de notre part. amen Amen. mba ahafahantsika miaina araka ny toe-panaraka an'andriamanitra Afin que nous puissions vivre dans la piété. toantsika hitsangana ty Allons nous vavaka lever, nous allons prier.